Anisan'ny valana retina pazo olona maro amin'izao vanim-potoana ny rivo zao ny fivalana an-drano raha ny fanamarina izay nentin'ny mpitsabo. Misy ihany ireo hetsika vitsivitsy tokony atao mba hisorohana izany. Ny fiakaran-drano sy ny fiparitahan'ny loto dia miteraka aretina samihafa toy ny fivalanan-drano raha ny fanamarihana izay nety ny mpitsabo. Ny vanim-potoana ny rivo-doza zany ny matetika dia ny retim-pivalanana ny tena hita. Ny antony dia tsotra be miakatra ny rano feno loto any anatiny any ka raha ohatra ka rano fisotro tsy madio no ampiasaintsika dia mety hiteraka valanaretina izay. Misy ihany ireo fepetra tokony arahany mba hisorohana izany aretina izany. Ny fepetra tokony raisina dia tsotra ihany, tsy misotro rano tsy voamarina zany ny kalitaony. Ohatra misotro rano anatin'ireny tavoahangy ireny tsy dia marika fa mahafantatritsika hitantsika any amin'ny mpivarotra mahazatra antsika. Na tsika mivarotra rano na rano avaiza io na rano avaiza, eny fa na ny rano ampopera satria mety tsy ampy ny fitaovana hanadiovana anazy dia tsaratsara foana mampangotraka rano. Misy afaka hanadiovana anazy ihany koa ny rano, afaka viditsika eny amin'ny mpivarotra mahazatra antsika ihany, ohatra ny sirop, ohatra ny permanganaty, dia afaka manontany ny farmasiantsika na mpivarotra ny fomba fampiasana anazy fa ny tsotra indrindra dia ny hoe tsy misotro rano tsy voadio na tsy madio. Ahoana kosa ny fifehezana izany any amin'ireo toerana izay mandray ireo tsy manan-kialofana toy ny etsy amin'ny ANS Ampeflo. Mikasika ny resaka fahasalamana manokana zany entsika teo fa amin'ny toerana ohatrotony zany dia misy ny fizaham-pahasalamana maimaimpona. Manarakarak'izay misy ny ao ministère fahasalamana miaraka amin'ny BNGRC le SUCA zany hoe service d'urgence et de catastrophe izay efa mametraka hatramin'ny fotoana tany aloha izay zavatra tokony ilaina amin'ny resaka fanafody. Efa fantatra araka ny voalazanao teo ny aretim-pivalanana, ny aretina passeporana, mety ratra ihany koa efa vonona sika dia araka ny voalaza teo ihany koa miezaka zany fidiovana sy ny fanadiovana dia zaraina amin'ny toerana ohatrotony koa zany sirop mba ho rano fisotro madio azo antoka no sotroiny vahoaka dia mazava ho azy fa ny resaka amin'ny lavampinga sy ny karazany dia misy fandaminana atao satria misy komity isaky ireny toeram-pialofana ireny. Ny zava-dehibe aloha dia ny fitandrona hatrany ny resaka fahadiovana, antony iray hanomezana hatrany savony sy sirop ho fanampiana ireo tsy manan-kialofana.